Oy Monseigneur Benjamin Marc hoe manomboka iniany ny ho avy fa tsy amaregny. Anio ny ho avy fa sy rampiso raha rena tokoa izy. Izegny ny afatra, niany ny ho avy fa tsy amaregny. Tadidinareo zay, anio ny ho avy fa sy rampiso. Otra fa hafa nareo mihaino anazy angamba. Anio ny ho avy fa sy rampiso. Azavaiko, sara ny anio, zany hoe arena ny anio, sara ny anio, sara ny ho avy. Resadresaka iaranao amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry. Arakaraky ny anionao zany a, ny androany no mahatsara ny rampiso. Manomboka iniany no ho avy fa tsy amaregny. Ka noho izany tandremy sara ny anio fa ny anio ny ho avy fa tsy rampiso. Zegny ny afatra. Qui est comme toi, ô Éternel, qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux, n'accomplissant que des merveilles? Mbola tsara ry tanora namagna, hoitozantsika niany ary ny fandaharagna iarantsika amin'ny archevêque amin'ny afatra zay apetrany amintsika amin'izao pèlerinage zay omanitsika hoan'ny fianarantsoa izao. Dia hoitozantsika niany hoe zany ny fandaharagna faharoa iarantsika amin'ny zegny fampianaragna ataon'ny archevêque zegny. Idirantsika misimisy kokoa amin'ny lalagna zay no diavin'ny vahoaka Israely no itondrasan'ny archevêque atsika amin'izao dia pèlerinage ataontsika hoan'ny fianarantsoa zao. Ho tahaka ny vahoaka Israely namakivaky ny tany hevitra hoan'ny amin'ny tany nampanantenena. Tandrignesa finaritra atsika ary mazahoa toeragna jiaby. Araky ny volagniko taminareo igny zegny, izao disika zao diabe zao voyage zao zegny karaha ny pèlerinage, karaha ny diabe nataon'ny vahoaka ny n'Andriamanitra, tahaka nataon'ny Jody avy tao Egypte makany amin'ny tany nampanantenaina. Tsara zany tsika raha mba mahatadidy tsara anio tantaran'ny vahoaka io. Tanatin'ny fanandevozana izy nisy fahazarana, karaha zay koa sika zay amin'ny fiainatsika andavanandro misy fahazarana ao amin'ny fianakaviana, ao amin'ny tokantrano tsirairay, ary indrisy mety misy fahazaran-drasika manandevo asia. Ka amin'izao pèlerinage zao dia tadio ary fa lay famakivakiana ny tany hevitra, zany hoe indikany hoe tany hevitra, tany sy fantatrao zegny hoe karaha akory zegny. Ary matetika aza sy misy ny commodité, sy misy raha zavatra mahazatra, sy misy rano, sy misy sakafo. Karaha izay koa zany no sy maintsy ao ansaitsika. Ka io no fomba noentin'ny Andriamanitra namorona, nanorona, nanangana ny vahoakany. Ka izao pèlerinage zao zegny de sarovy ry tanora zandry malala fa ananganan'Andriamanitra ny génération Makarios. Zay zany ny tanjona sy maintsy ho fantatra sika, ananganan'Andriamanitra ny missionnaire ny fanantenana. Ka fataro ary fa tahaka ny nananganan'Andriamanitra ny vahoakany ho any amin'ny tany nampanantenaina. Ny tany nampanantenana ho atsika dia hoe zary génération Makarios, vokatry ny GMJ Mada 8 génération Makarios, ny génération ny tanora kristiana katolika ny diocèse ny ansiranana. Ary sika zao no noyau fort, asika zao ny voafidin'Andriamanitra, tahaka ny vahoakan'Andriamanitra. Afantatra sika ny fomba ny antsoan'Andriamanitra an'izay vahoaka zay, namakivaky ny ranomasina mena, namakivaky ny
tany hevitra ary dia hitarika sika koa ary Andriamanitra ho an'ny fianarasoa izy ary amakivaky any Madagasikara sika avy any fianarasoa mbola amakivaky Madagasikara. Zay zany ny manière nataon'Andriamanitra, le choix de Dieu pour former son peuple, former dans le double sens, zay former amin'ny maha olona manontolo ary ny fitambarany comme peuple, ary dia izay koa ny pédagogie ifidisika ary amin'izao pèlerinage ataosika zao razandry malala fataro ary fa iforme asika Andriamanitra, iforme asika mba ho génération makarios ho missionnaire ny fanantenana ka fataro ary fa mizava mitranga rehetrarehetra mandritra n'igny voyage igny zegny karaha ny voyage nataon'ny vahoakan'i Israely avy tany Egypte makany amin'ny tanina mpanantenaina, karaha izay koa miran'izay koa zegny ny pèlerinage ataotsika miainga avy eto amin'ny diocèse sika zegny vers fianarasoa ary avy any fianarasoa zegny miverigna ty Diego, c'est pour nous former comme génération Makarios et comme missionnaire de l'espérance, missionnaire ny fanantenana ka aokary ivitamberina ao asaisika izay ary ipetraka ao asaisika hoe izao pèlerinage dia nataon'Andriamanitra amolavola anamboaran'Andriamanitra ay amoronan'Andriamanitra ay ho génération Makarios, ho génération missionnaire ny fanantenana eto anivon'ity archidiocèse malalasika ity fa sy voyage d'étude araky ny fivolagnasika azy teo zegny sy fisangasanganana voyage touristique, mais c'est un pèlerinage et c'est par ce pèlerinage que le Seigneur va nous former comme génération Makarios, missionnaire de l'espérance amin'izao taonjato fa raika amby roapolo izao ka alohan'ny anoizantsika ary kandiniasika ny toe-panahy takin'izay satria fantatrasika fa nisy fanabeaza nataon'Andriamanitra ny vahoakany ka fataro ary fa izao fivahinina masina izao dia atolotr'Andriamanitra sika koa anabeazana sika, atolotra ny église, atolotra ny diocèse, atolotra ny ray aman-dreny zay fantatra sika fa nandray anjara be dehibe ahafahasika manatanteraka an'izao pèlerinage izao avy any Egypte no nandeha amin'ny tanina mpanantenana misy habitude zay namatipatotra an'ireo vahoakan'i Israely kanefa tamin'ny alalan'ny pèlerinage namakivaky ny tany hevitra namakivaky ny ranomasina mena no namola volan'Andriamanitra ny vahoakany ka natonga azy ho vahoakany karaha izay koa izao pèlerinage izao irisika no ny fahasoavan'Andriamanitra no ny asan'ny fanahy masina mba ho volavolan'Andriamanitra isika mba ho génération Makarios ary ho missionnaire ny fanantenana. Andray hira kely sika omesika anireo mpanentana ary avasika miditra sara amin'izay hoe pèlerinage famolavolan'Andriamanitra ay mba ho génération Makarios ka avasika hiditra amin'ny secret faharoa amin'izany hoe inona moa andrasan'Andriamanitra amiko ary mba aezany mamolavolaya ho génération Makarios. Sambitani afatro Basovi kuwere unahamaku Bituna nyasizali Famatara pamjena Dia kanurala Wirau Fafuruna itu Hidaya fatawe Mande ahana
tu firenena mandeana nataupiana tu firenena reta fanai masina fanai fitiavana fanai faendrena io Kristi sakafo mavelona novatsakaerianao tsy tromosary ny andalana dia tanoranao irao favolona itomilay afatrao mandeana atao pianatro firenena mandeana atao pianatro firenena rehetra masina mari rereni deftiavana nukinana butarika manazapandalana nifiangunana urmatuna petraku nuarano cirita nuvuzana fasavana dia tanurana irau favuluna itu wilaya facawe mandeana atau pianatu firenena mandeana atau pianatu firenena reta dia tanurana irau favuluna itu wilaya facawe mandeana atau pianatu firenena mandeana atau pianatu firenena reta misaotra atsika ary soragna atsika tanora génération Makarios jiaby sy anareo afaka nagnaraka igny fandaharagna igny hatramin'ny farany ny arantsika amin'ny fandaharagna magnaraka dia ny andrasan'Andriamanitra amin'ny famolavolagna atsika ho génération Makarios. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy. Oy Monseigneur Benjamin Mark hoe manomboka iniany ny ho avy fa tsy amaregny. Anio ny ho avy fa sy rampiso raha rena tokoa izy. Izegny ny afatra niany ny ho avy fa tsy amaregny. Tadidinareo zay anio ny ho avy fa sy rampiso. Otra fa hafa nareo mihaino anazy angamba. Anio ny ho avy fa sy rampiso. Azavay sara ny anio zany hoe arena ny anio sara ny anio sara ny ho avy. Resadresaka iaranao amin'ny Monseigneur Benjamin Mark Ramarson eto amin'ny radio Fagniry. Arakaraky ny anionao zany a ny androany no mahatsara ny rampiso. Manomboka iniany no ho avy fa tsy amaregny. Ka noho izany tandremy sara ny anio fa ny anio ny ho avy fa tsy rampiso. Zegny ny afatra. Qui est comme toi, ô Éternel, qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux?